Isan-kerinandro dia misy hatrany tsara vitana ao anatin'ilay lalao izay izany misoma ho arahantsika ny fanolorana ny loka ho andro mendrika. Raha toka tsy mbola vonona ny sary mahakasika izay fanolorana ny loka tamin'ny lalao izay izany misoma tamin'ity herinandro ity izay dia ho arahantsika rehefa avy eo izay fa ny zava-misy tao amin'ny kaominina Masindray, Nitohy tao amin'ny kaominina ambanivohitra Masindray, ny hetsika nasionaly ho an'ny fahasalaman'ny nify sy ny ati-vava androany, raha ho an'ny distrikan'Avaradrano manokana no asiteny Anisan'ny nanatrika izany moa ny solom-bavam-bahoaka voafidy tao amin'ity distrika ity araka izao tato-pavao izao. Problema moa zany dia mahafantatra foana fa eo amin'ny sosialy zany amin'ny vahoaka zany amin'ny resaka hoe fanafizan'ny vahoaka madinika amin'ny resaka masongoly efa nafina azy zany sarisy amin'ny resaka fambolena satria ny fambolena hoe nakaventsahany eo ihany koa zany resaka serasera resaka lalana moa zany efa tena mitandritsy hoe zany fa misy fotoanany lalana azy misy fotoanany tanàna manokana eo ihany koa ny resaka fitaterana izay manahirana kanefa na depiote efa voafidy nalanja distrika sy an'izay efa hitanareo koa ihany koa zany zay zavatra anankiray tana hoe mandrosika kaominina anankiray kaominina ambanivohitra nefa rehefa mahafinaritra rehefa miezaka le mpitondra sy le mpitarika zany miara-miasa hita zany hoe mivoaka le kaominina ary hita hoe mandrosa izay ny antony fitondra sy famezatanana mivoakany tia hoe hetsika demera tokony toana aloha tokony antony izy zay koa nantenana fanjakana rehetra isorana ny tao ministerin'ny fahasalamana koa zavatra hoe nify ampisika an'ilay olona zany amin'ny resaka hoe tsabotena na resaka fahasalamana zany zavatra ilay mivoaka zay zay zavatra dia amin'ny lafy zavatra koa zany ilaina andefanana nandakifantanana fara ihany zavatra hoe jery tena vahoaka ty fotona fa tsy manina ny ambony zany resaka politika zany fa amin'izao fotoana tokony efa tena hoe atao zany fa misonona ty